manolotra ny araba tompoko raha ny sary azo amin'ny zanabolana dia misy an'ireto rahona niaraka tamin'ny Francisco reto ato amin'ny ranomasimbe indianina tsy nahafeno ny fepetra ho rivo-doza izy fa voasokajy ho andro ratsy hatrany na izany na tsy izany aza nefa dia vinavinaina hikisaka hiakandrefana hatrany izy zany hoe manantona ny morontsiraky Madagasikara ary anakorotana ny toetry ny andro any amin'ny morontsiraka Atsinanana sy ho antsika eto amin'ny afovoantany manomboka amin'ny zoma ho avy izao amin'ny sabotsy anohany kosa ny vinavinaina hiditra an-tanety eo anelanelan'ny vatomandry sy manoro eo izy amin'ny sabotsy izay arak'izany ary dia reto ny filazana ny amin'ny fabiatsahan'ny rotsakorana ka mila mailo sy mitandrina hatrany zany ny ponina amin'ny faritra voalaza ireto filazana amin'ny loko mavo avy hatrany ho an'ny Brickaville, Manoro, Vatomandry, Antanambo Manapotsy, Nosy-Varika, Mananjary, Manakara ary Vohipeno. Filazana amin'ny loko maitso na filazana loza fanairana ho an'ny Fianarivou Atsinanana, Vavatenina, Toamasina voalohany sy faharoa, Ambatondrazaka, Moramanga, Anosy-Beanala, Marolambo, Ifanadina, Ikongo, Manjakandriana, Antananarivo Avaradrano, Antananarivo Atsimondrano, Antananarivo Renivohitra, Andramasina, Ambatolampy, Antanifotsy, Antsirabe voalohany sy faharoa, mihitatra hatrany Fandriana, Ambositra, Manandriana ary Ambomasoa. Ny mpanjona an-dranomasina sy ny mpampiasa an-dranomasina kosa indray eo anelanelan'ny Kapimasoala ka hatrany Manakarany dia taniny trany aloha mba tsy handrika manomboka amin'ny zoma fa ahery ny ranomasina isamontsy zany indraindray. Andao jerentsika amin'ny Antsipriany ary mety toetrany ny andro ho amin'ny rahampitso maraina azo orana malefaka zao ny aty amin'ny manodidina Vatovavito Vinany, ny faritra Atsinanana, Mangoro ary morontsiraky Analanjorofo. Ny voamaraina kosa ny vinavinaina hisitraka orana tandrifindrahona fa hisava miandalana ihany moa zay rehefa misandratr'andro any amin'ny faritra Sava, Diana, Sofia, Boeny, Betsiboka, Melaky ary ny tapany avaratry ny faritry Menabe zany hoe any Abelitsiribiana any zany. Ho antsika any amin'ny atitan'ny faritra Analanjorofo, Alaotra, Analamanga, ny ilany Atsinanana faritry Itasy, Vakinakaratra, Amoronomany ary Otomatsiatra kosa dia vinavinaina andrahona ny andro na anjombona amin'ny akabeny mety arahana herikerika manify na orana malefaka zany indraindray mety hisava ihany moa zay rehefa misandratr'andro. Ny any amin'ny tapany atsimo nosimo moa dia vinavinaina ho maina tanteraka mihitsy ny andro amin'ny akabeny. Raha ho an'ny tolakandro kosa indray dia any amin'ny tapany atsimo nosy zany any amin'ny faritra Atsimo Andrefana, Iorombe, Anosy, Androy mety hitatra hatrany Atsimo Atsinanana any ho maina tanteraka ny andro fa ny faritra sisa rehetra kosa dia tombanana azo oram-baratra avokoa. Mety arahana na hialoavana tafitra moa zany indraindray any amin'ny faritra sasany. Raha maripana voatombatombana ho amin'ny rahampitso zao dia manodidina eo amin'ny 9 ka hatramin'ny 20 degré eo eto Analamanga. Ny any Vakinakaratra kosa dia 13 ka hatramin'ny 20 degré Celsius eo. Ahitana fidinana zany ny maripana eto amin'ny afovoantany sy any amin'ny morontsiraka Atsinanana. Fa ny any amin'ny faritra Atsimo Andrefana iny zany hoe any Toliarany kosa dia ananika hatrany amin'ny 5 degré Celsius mihitsy. Any amin'ny apitan'ny Toliarany ary moa any zany any Ampania, Betoky ary ny faritra Androy dia mety anodidina amin'ny 30 ka hatramin'ny 70 na 270 degré Celsius ny maripana ambony indrindra. Raha ny toetry ny andro amin'ny andro mifankatia kosa indray zany hoe ny zoma izao dia vinavinaina any amin'ny tapany atsimo nosy iny ihany ny saika hoe ho maina aty Atsimo Andrefana, Iorombe, Anosy sy Androy. Fa ny faritra sisa rehetra kosa dia noho ny fisian'ilay andro ratsy dia tombanana anorana foana zany aloha na ny maraina zany na ny hariva sy ny alina. Raha ny maripana amin'ny zoma izay kosa indray dia angatsika ny andro zany hoe hidina hatrany aloha ny maripana ambony indrindra manodidina eo amin'ny 12 ka hatramin'ny 20 degré zao ny eto amin'ny afovoantany. Any amin'ny faritra Toliara iny kosa dia ananika hatrany amin'ny 5 degré Celsius hatrany. Raha ho an'ny sabotsy kosa indray ny toetry ny andro dia maina hatrany aloha ny aty amin'ny Iorombe, Anosy, Androy ary ny faritra Atsimo Andrefana. Fa ny faritra sisa rehetra kosa dia saika hisitraka oram-baratra avokoa na ny maraina zany na ny tolakandro zany hoe manomboka ny
zoma zany tsika aloha dia saika anorana hatrany raha ny maripana voatombatombana ho amin'ny sabotsy izay kosa indray dia hidina hatrany aloha ny eto amin'ny afo voatany sy ny any amorontsiraka atsinanana iny 12 ka hatramin'ny 20 degré celsius ny eto amin'ny afo voatany any atsimo andrefana kosa zany any Toliara dia ananika hatrany amin'ny 5 degré celsius hatrany dia izay indray raha mivinany toetry ny androntsika ato anatin'ny 3 andro avy tompoko lahy sy tompoko vavy mamy fotoananao ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.